Manano mbola tsara atsika tsarakaraiky zay manaraka ty fandarina zany malaza ity tokolasy sy tokovavy. Itoetra zany ao anatin'ny tontolo mpifidianana atsika ka ny lelavola ho ampiasaina ho an'ny fifidianana filoham-pirenena na ihany koa ho an'ny fifidianana zay tokony ho tanterahina amin'ity taona 2024 ity no hitondratsika ny fandalinana amin'izao alina izao. Raha ny voalazan'ny lalam-pandrena manko dia fifidianana efatra be zao no tokony ho tanterahana amin'ity taona ity. Fifidianana efatra satria fifidianana indroa miataona ny fifidianana filohan'ny repoblika dia ny fifidianana fiodinana voalohany sy ny fiodinana faharoa ary ny fifidianana ben'ny tanàna zay miaraka amin'ny mpanolontsaina munisipaly na mpanolontsaina kominaly. Ho an'ny fandaniana zany dia fifidianana efatra izany ary tsy mbola niova ihany koa ny lalàna ho an'ny eto Madagasikara. Mety hoe azo eritreretina ihany koa nefa ny amin'ny famohan-dalàna ka fifidianana présidentielle na filohan'ny repoblika fiodinana voalohany sy faharoa ihany no tanterahana amin'ity taona ity ary mieritreritra ny hanempotra azy amin'ny fifidianana kominaly ny fitondram-panjakana. Hita eo zany fa tsy maintsy mitady lalàna vaovao indray ary mamoaka didy aman-dalàna indray raha toa ka manempotra ny fifidianana ben'ny tanàna ny eo anivon'ny gouvernemanta. Ny eo anivon'ny gouvernemanta moa zany no mandidy tsy manapaka ny famoaham-bola hiatrehany amin'ny fifidianana. Ny CNI no manao an'ny fangatahana arak'izay filana zay eritreretin'izy ireo fa anatanterahana izany fifidianana izany. Eo aloha dia efa tsy mampitombona ny maha tsy miankina ny zany CNI zany amin'ny maha hoe voameram-pirenena mahaleo tena azy misahana fifidianana satria mbola miankin-doha amin'ny gouvernemanta ny eo anivon'ny CNI ary ny gouvernemanta indray dia mbola manao fifampiresahana amin'ireo mpiara-miombonantoka Madagasikara. Io lay nanokafana sobika amin'ny alalan'ny basket fond zay isiny zay hoe sasema zay na amin'ny tontolo ara-pifidianana isy eto Madagasikara ka mandrotsaka ao anatin'ny sobika zay angatahana fanampiana amin'ireo mpiara-miombona antoko ireo zay verina fa vonina hanampy a Madagasikara fa amintsika amin'ny teny zao dia mbola tsisy nandrotsaka izany fanampiana ara-bola etrehana fifidianana eto Madagasikara izany. Eo amin'ny lafin'ny fiara-miasa dia midika marisarisa ny fahatokisan'ny sehatra iraisam-pirenena ny fifidianana ho tanterahana eto Madagasikara. Ny fepetra ahafahan'izy ireo mamatsy firenena anankiray izay hiditra amina tontolo mpifidianana dia ny fanajana ny fahalalahana ny demokrasia ary ny fifandimbiasam-pahefana. Voatsela koa tamin'ny herinandro ity ny masovoan'ny vonina Europeana dia nitondra fanamafisana ny mbola mamparefo izany demokrasia sy ny fahalalahana maneho hevitra izany ary ningan'izy ireo tamin'ny fanapahan-kevitra ny raisy ministera ny atan sy fitsinjaram-pahefana. Dia azo heverina fa misy hevitra hidira sy fampidirina ihany amin'ny fomba famatsim-bola ny fifidianana eto Madagasikara izany satria raha hiverenantsika ny faneho-kevitra zay nataony solotena ny PNUD expert avy any amin'izany sampana eo anivon'ny firenena mikambana izany teto Madagasikara dia ny hoe tsy maintsy hisoroka ny tsisian'ny krizy miopampana eto Madagasikara ity sampandraraha firenena mikambana ity satria raha fijerin'izy ireo dia manantanina ny krizy eto Madagasikara ary hipoaka zany amin'io fifidianana filohan'ny repoblika io. Dia raha atambatra zany na ny hevitry ny PNUD na ny faneho-kevitra nataon'ny vonina Europeana dia mampanabe ny ihany dia zay mbola faharefony zay miainga avy amin'ny endriky ny demokrasia sy ny fahalalahana sy ny fifandimbiasam-pahefana zay no mbola tsy rotsahan'ny vola eo anivon'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'izay basket fond zay na ho ampiasain'ny CNI. Ndao iverenantsika ity raharaha ity satria raha ny vaovao fantatra manko rehefa niterena ihany koa CNI ny amin'ny hoe ohatrinona marina ny filana ara-bola hilany zany voameram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana zany ho ampiasaina amin'ny fifidianana eto Madagasikara dia nambaran'izy ireo fa 700 miliara ariary no ilain'ny CNI. Io aloha zany hatreto dia ny amin'ny hoe fifidianana filohan'ny repoblika. Tsy mbola ny tena nitondra fanazavana ny amin'ny faharisihany hiatrika na hikarakara ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ny tanàna ny eo anivon'ny CNI fa dia mipetraka satria izany no malaza izany ihany koa no hiazakazana amin'izao fotoana izao ary ambaran'ny lalam-pandroenana mitovy ho amin'ny filohan'ny repoblika sy ny kominaly ny tsy maintsy anytanterahana amin'ity taona ity saingy mbola ny safidy ny fantoka bebe koa amin'ny alalan'ny fifidianana filohan'ny repoblika ny eo anivon'ny voameram-pirenena mahaleo tena misahana amin'ny fifidianana. Fa raha ny sora-bola nefa tamin'ny Desambra 2024
dia 7 miliara ihany no voasoratra teo anivon'izany teti-bola-panjakana zay naroso teo anivon'ny antenimieram-pirenena zay. Fa ny CENI ihany koa dia naneho hevitra ny amin'ny hoe tsy ampy hiatrehana fifidianana zany, ary tsaroantsika tsara ny fanehoan-kevitra nataon'ny filohan'ny CENI fa rehefa tsy ampy ny vola hiatrehana fifidianana dia tsy afaka manatanteraka fifidianana ny CENI. Ny tsy fanatanterahana fifidianana amin'ity taona ity nefa dia afandika an-dalàna araka ny nambarana ny lalam-panorenana, ary mety misy kajy sy tetika ara-politika ihany koa ny fanomezana vola kely ho ampiasain'ny CENI satria ny filohan'ny CENI izao no niteniny amin'ny hoe tsy afaka hiatrika fifidianana raha toa ka tsy ampy ny vola hikarakarana izany. Fa akatoko ny fivoriana ny antenimieran-rotota ankehitriny dia ny amin'ny teti-bola-panjakana Asipantsina. Ny loharanom-baovao amin'ny alalan'ny taratasy ny potsaka teny anivon'ny prezidansa nakany anivon'ny vonona Europiana zay hitany rehetra izany vaovao izany tamin'ity herinandro ity no nahafantarana fa maminavidina teti-bola manodidina ny 7 miliara ariary ny eo anivon'ny fitondram-panjakana. Izany dia vokatry ny feonina teo amin'ny vonona Europiana sy ny fanjakana malagasy nanomboka tamin'ny 24 volana aprily lasa teo. Dia namaly an'ireo fiahiahina marobe zay napetraky ny vondrona Europiana ny fitondram-panjakana ka ny talian'ny kabinetra araky ny resaka sy ny taratasy miparitaka iny anivon'ny tambazotra sosialy, ary ny gazety mpiseho isan'andro androany dia namoaka izany fitona document izany. Teo no nahafantarana fa 70 miliara ariary no homan'ny fitondram-panjakana, zany hoe hatsasaka ilay lela vola zay tadiavin'ny CENI no mety ho hita ny fitondram-panjakana. Fa mbola andresy lahatra amin'ireo mpiara-miombonantoka nefa ny fitondram-panjakana mba hangataka sy handrotsaka vola ao anaty sobika ilay basket fond ka hahazona an'ilay vola 100 miliara. Eo dia fasahirana amin'ny endriky ny fifidianana ho avy eo ny CENI. Afaka milaza ve ny CENI fa ahavitana manatotosa fifidianana indrindra ny fifidianana filohan'ny repoblika ny lela vola 70 miliara ariary. Raha oharina manko tamin'ny fifidianana tamin'ny 2024 dia na ny fiodinana voalohany ary tsy tratran'izany loharanom-bola zay eritreretina fa homena ny CENI ampiasaina amin'izao fotoana izao. Ka fifidianana fiodinana voalohany sa fifidianana fiodinana voalohany sy faharoa no eritreretina amin'izany 70 miliara ariary izany. Tsy mbola tonga eny anivon'ny antenimieram-pirenena ny antota taratasy mirakitra ity teti-bola-panjakana na Asipantsina ity, fa rehefa tonga eny dia hita eo marina ny sora-bola zay soratan'ny fitondram-panjakana zay hiatrehana ny fifidianana. Iny manko no mariky ny fahavitrihana fa tena vonona tokoa ny fitondram-panjakana hiatrika izany fifidianana izany, satria ny fitondram-panjakana no mamolavola ny teti-bola-panjakana fa ny anivon'ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-dolona no mijery manara-maso ary mitondra ireo fanamariana samihafa zay vao manao ny fandaniana ka azo ampiasaina izany teti-bola-panjakana izany. Tsy manan-tsafidy arak'izany ny CENI fa zay vola omen'ny fitondram-panjakana no raisin'izy ireo hanatanterahana fifidianana. Dia hita eo ny teny nambaran'ny filohan'ny CENI raha toa ka afaka hanatanteraka fifidianana amin'izay vivim-bola 70 miliara ariary raha toa ka 700 miliara ariary isika no nomanina. Manam-porofo zany rehetrarehetra izany fa bankiropotra ny fitondram-panjakana. Efa tamin'ny taona 2024 tamin'ny fotoana zay nianiana ny filohan'ny repoblika no azo ny eritreretina fa hanatanteraka fifidianana amin'ny taona 2024 izy sy ny fanjakana tarihana. Noho izany tokony efa nanomana ny fitaovana, ny vola ary nanomana ihany koa ny olona eny anivon'ny ratsana samihafa eny zay hikarakara izany fifidianana madio izany. Fa amin'izao fotoana itenenantsika izao dia mbola mifanjevo amin'ny fitadiavana loharanom-bola hanodinana ny fifidianana ny fitondram-panjakana sy ny CENI, ary mbola tsy namaly ny fahavitrihan'izy ireo hamatsy vola ihany koa ny mpiara-miombonantoka Madagasikara. Dia tsaroana avy hatrany ilay teny fianiavinavina sy ampompona atao Ngarajoelina fa raha mbola miantehatra amin'ny mpamatsy vola isika dia tsy ho tafavoaka mihitsy, kanefa na ny fifidianana aza tsy vita n'ilay fanjakana akory fa mbola mpanaovana fangatahana amin'ireo mpiara-miombonantoka Madagasikara. Ny ministry ny toe-karena sy ny teti-bola dia nanamafy izany ny amin'ny hoe manohy ny fifampidiniana amin'ireo mpamatsy vola Madagasikara mba hamatsy ny fifidianana ho tanterahana amin'ity taona 2024 ity. Profo entsika hilazany zany rehetrarehetra izany fa sahirana ilay fitondram-panjakana ary tsy mahazaka tena irery.
porofo ihany koa zany rehetrarehetra izany hamaritantsika ny aminy hoe tsy mbola manana traikefa hiatrika zavatra lehibe lay fitondram-panjakana. Raha iverenina tamin'ny taona 2024 dia nanambara ny CENI tamin'izany fa tena manana fahavononana hiatrika ny fifidianana ary tsy manana olana ara-bola na vita nandresy lahatra andreo mpiara-miombonantoka Madagasikara. Tsy haivony etona ve fa nanodidina tany amin'ny 1,700,000 tany hoany no lela vola narotsaky ny vonona Eropeanina tao anatin'ny kitapom-bola CENI hanampiana ny vola noman'ny fanjakana ny atrehana fifidianana 2024. Nanampy izany vola izany ihany koa reo firenena samihafa izay miara-miasa Madagasikara fa amin'izao fotoana hitenenantsika izao dia tsy mbola misy na de ray aza nanangasanga sy nanokatra ny robiniany amin'izay famatsim-bola ny fifidianana eto Madagasikara izany. Tsy fahatokisana ny endrim-pitantanana eto Madagasikara avokoa zany rehetrarehetra izany na ho an'ny gouvernement na ihany koa fahamaliona amin'ny mety hisinina trangan-javatra hafa hanodikodonina ny fifidianana ho avy eo ka ny CENI no mibaby izany fiahiahina lehibe izany. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tompolahy, makatelina tompom-bavy.